Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray kosa raha moa nampahafantarina tamin'ny sy ny fiahina ny zaza nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny fisian'ny fitoerana manokana izay mandray an-tanana ireo zaza voan'ny autisme na ny fikorontanana eo amin'ny fivelarany zaza ka mahatonga azy tsy mitovy amin'ny olon-drehetra izay fivelarany izay ny andinindininy ary. Tsy voafaritra mazava ny fitrangan'ny aretina autisme saingy misy ireo zaza no ohatra any am-boka no sedra io aretina io ary misy kosa ireo zaza tonga eo amin'ny 7 taonany no hita soritra fa autiste. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia fikorontanan'ny fivelaran'ny zaza na ihany koa fitsaharan'ny fivelaran'ny zaza ny autisme ary mitranga amin'ny tsy fahafahan'ny zaza maneho ny tiany holazaina na ihany koa tsy fahafahany miteny izany. Amin'ny ankapobeny dia mihevitra ireo ray aman-dreny fa mona na marenina ilay zaza saingy mety afaka milaza zavatra ny zaza fa tsy hainy mamboraka izany. Isan'ireo zaza autiste isami ary izay indrindra nananganany ray aman-dreny ivitoerana iray ahafahana manampy sy mandray an-tanana ireo zaza autiste. Mila fanetretena sy fikirizana ary indrindra fahalefahana sy fitiavana ny fiarahana miaina amin'ireo zaza autiste. Raha amiko manokana zany izy mila fanetretena aloha voalohany indrindra dia finiavana zany satria zaza autiste zany tsy mitovy amintsika hoe olombelona normal fa misy zavatra tsy ampy eo aminazy eo. Dia izy misy fotoana maditra tapoka, indraindray izy mitomany tapoka, indraindray izy mifaly. Dia ianao zany tsy maintsy mahatanjatanja an'izay zavatra izay. Misy zavatra tiany tenenina nefa tsy hain'ilay olona zany dia ianao mila mahafantatra hoe inona ny zavatra tiany atao. Dia miezaka mafy ianao tsy maintsy mampatatra an'ilay izy. Fa ny zavatra tena tsy tiany zany mampanantena zavatra azy tsy misy na mandao azy hoe tona azy mitsangatsangana dia lozana izy na hoe ampanantenana hividianako sokola ilahy nefa tsy hividianana izy. Dia izay ny zavatra tena tsy tiany zareo rehetra. Mianatra mihitsy izy isaky ny latsinainy dia talata dia lafa misy zoma izy mianatra fa ny fianarana ianarany any Ankadivoro indray dia any Ankadifotsiny indray dia any Ambatontsangana indray. Mandihy fianarana toy ny ankizy salama rehetra ireo autiste ary nisan'ny tsikaritra dia manavanana azy ireo kokoa ny taranja matematika ary koa ny filalaovana mozika. 5 eo ireo ankizy izay miara-mianatra amin'ny sami ao amin'ny toeram-pampianarana manokana ho an'ireo zaza autiste. Tsy mbola nahitana fanafany moa ny aretina autisme saingy tsy maintsy tokony hisy ny fanaraha-maso matetika sy manokana ho an'ireo zaza autiste ary izay indrindra nampijoroana ny centre sami mba hampitomboana traikefan'ireo mpanabe manokana ny zaza autiste.